Mbola lavitra ny ezaka ny amin'ny fanatanterahana ny hetaheta amin'ny mpanjifa amin'ny fampidinana ny tsara ny internety izay tena midangana amin'izao fotoana izao. Ary izay dia efa apetraka ho an'ny tompona andraikitra vaovao ny mba araka ny teniteny hoe anatanteraka indrindraindrindra raha sanatria mininy tsy mavahan'ilay olana izay napetraka ny opérateur dia ny hoe hanomezana azy ireo ny sasy tokony sahazana azy raha araka ny lalàna. Araka ny fanazavany Andriamatoa Lalaina Razafindralambo, filohan'ny federasaona mpiaro ny zonimpanjifa, dia efa nisy taratasy napetraky ny minisitra tompona andraikitra teo aloha nalefa tamin'ireo opérateur ny amin'ny tokony hanitsiana izany hifanaraka amin'ny fahefan'ny malagasy, saingy tsy mbola nisy fampiarana izany. Ohatra sanantsika hoe tsy mbola misy ny fanomezana ataontsika hoe sanction ho an'ireto opérateur izay minitsimeny reto dia mila miezaka kokoa zany fanana fisilavana zany tokony andraikitra hanomezana sanction ho an'ireo opérateur. Fa azo antenaina hoe niverena le izy amin'irony Mbola tsy miatra ihany koa ny sanction fampiarana ny lalàna mba ho tombotsoan'ny be sy ny maro, indrindra ny mpanjifa. Ny mba handraisana andraikitra tsy misy atakandro ho an'ireo opérateur izay minia tsy manatanteraka ny mba ho tombotsoa ny mpanjifa ny famelanana ny fanenana azafady ireo asara ny internet sy ny internet ihany fa ny resaka fifandraisana ny eto tany firenena. Andrasana ny anatanterahany minisitra vaovao, io fepetra no raisin'ny minisitra teo aloha io. Ho an'ny mpiaro ny zonimpanjifa manokana dia efa misy ny dingana nataon'izy ireo ary mbola mitohatra amin'izao fotoana izao. Ampiaro atsakany sy atiavana ny lalàna ho an'ireo opérateur izay mininy manao tsy mety ireo amin'ny lalàna ny fiainana atao hoe la loi de la concurrence na ny lalàna amin'ny fifaninana eto Madagasikara dia tokony azo antenaina raha indrindraindrindra hoe manana finiavana ilay minisitra vaovao sy ny ekipany.